Resaka aminao zao ry pastera Eric Bock, miangavy anao mba ambarao ahy hoe moa ve vatatenan'i Jesosy mihitsy no efa namoaka teny hoe izaho dia zanak'Andriamanitra. Vakio ary ny teny manam-porovo izany ao amin'ny Baiboly. Yes. Mampiroveko izany fanotanenao izany tamin'ny zavatra niseho tao amin'ny Kaisaria Filipo. Efa nanontany any Eropeanany i Jesosy hoe ataon'ireo ho iza moa aho. Dia namaly Petera hoe ianao no Kristy velona, tenin'Andriamanitra. Izany eo izy dia milaza ny tenany ho Andriamanitra. Tia, tsy mazava aminao le fanontaniana Andriamatoa. Ianao teo niteny fa Petera no nilaza azy ho Andriamanitra. Tsy heninao tsara angamba le fanontaniako teo. Fanontaniako teo dia izao, moa ve i Jesosy efa avy namoaka tena avy tamin'ny vavany hoe izaho dia zanak'Andriamanitra? Io le fanontaniana. Porovo ara-Baiboly izany, azafady aminao. Gamba tsaratsara kokoa antsoeko namako pastera Anakabiko. Tena marina zaho tsy dia kapabla loatra mandrosa tena ry Anakabiko. Itanao hakaporovo avy ao amin'ny Baiboly. Namako ity no tena mafy amin'ny resaka soratra masina fa tsy izao velively. Which I'm not. Är det gott? No, Tia, tsy ananatsika io teny io ka. Mazava ho azy, mazava be io ka. but Jesus was a very Jesosy good dia pedagogue. mpampianatra And he manana knew that tanjona it took a tsara. long time Fantatra fa for ho ela people ny to fotoana vao ho azon'ny understand what he olombelona was izay trying to zavatra tell. lazainy. So he had to Izany, try to mandritra ny use telo taona 3 izy years nilaza izany foana to tell his mba closest hanambarany friends. izay namana akaiky And azy even they indrindra. had difficulty in Mbola sarotra understanding. amin'izy ireo aza ny He had ahazo to izany. reveal it step Voatery by nambara step. azy ireo tsikelikely izany.